Andry Rajoelina efa mijoro tamin'ny fanaovana politika sy ny fanavotam-pirenena, mbola hijoro ary hijoro hatrany raha hanavotana an'ity firenena ity. Tsy ao anatin'ny eritreritro mihitsy zany tanan'ny toeran'ny filohan'ny Sénat zany aloha lavitra ny saiko zany ary tsy ao anatin'ny laminahy. Ankehitriny aloha adidy nifidy ary zay no nahatonga eto nifidy amin'izao zava-dehibe amin'ny hoavy ny tanànatsika ary mandrisika ihany koa ireo olo-pirenena rehetra mananjoa mba hanefan'ny adidiny satria mahasana ny hoavy ny tanànatsika mandritra ny fataona ny safidy ny olona tsirairay avy. Raha mizotra amin'ny fifidianana dia betsaka ny fanahina ankehitriny satria tsika dia mitaky fifidianana madio, fifidianana mangarahara, fa indrindra fifidianana tsy misy teritery na fanindrina moa zany. Nefa ankehitriny moa dia fantatra sy tsapa afantatra rehefa mpanao gazety ny zavatra misy na eto Antananarivo na any amin'ny faritra hafa ny zavatra toyaka fa izay dia mitaky fifidianana madio sy mangarahara. Ny campagne électorale ny ankehitriny kama ny fifandraisana ny zavatra mitranga ohatra amin'ny Diego dia maro ireo karapanondro sy karapifidianana nalefany ary ananay profo izany zavatra rehetra zany satria misy zany ireo olona tsy mponinao aponina ny ambanivohitra no asaina mifidy. Manao antsoavy zay mba hatao mangarahara sy madio ny fifidianana. Manao antsoavy zay mba tsisy ny teritery eo anivony ny tompona andraiky mpanjakana isatsokajiny. Zay ny fanatahanay, zay no antsoavy ataonay ary manao antsoavy amin'ny rehetra mba ho mailo sy ho malina hatrany ary ho tony.